azo everina kosa ny fahatongavany mpandrara marokana nampiasa vola eto Madagasikara eo amin'ny siatry ny arena kibon'ny tany sy ny solika raha ny fifanarana izay vita sy ny omaly teo amin'ny Omnis sy ny Onima no resaina. Andeo jerentsika indrindra ny fanazavana makasika izay vaovao izay. Vita sy ny omaly tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny Office des mines nationales et industries stratégiques Omnis sy ny Office national des hydrocarbures et des mines Maroc na ONIM. Mombana amin'ny fifanakalozana sy ny fanamafisana fahaiza-manao ny fiara-miasa raha ny fantatra. Omnis le Office des mines io Office national des hydrocarbures io dia mitovy ireo société io zany organisme de régulation andrasana Maroc dia Omnis koa zany eto Madagasikara organisme de régulation dia zay zany natonga le fiara-miasa hoe mitovitovy le tarigerina sy le tanjona zany dia andao hiara hiasa. Dia zareo koa zany efa tena manana traikefa be mihitsy amin'ny resaka secteur pétrolier momba ny hydrocarbures zany dia zay natonga le fiara-miasa hoe andao hiaraka amin'ny zareo société efa tamin'ny 1928 zany hoe tsy tia le Onima ty tamin'ny 1928 fa nisy société anankiroa mikambana fa le société niarako kamiko ny anankiray tamin'ireo efa tamin'ny 1928 ny fona zany hoe manana traikefa mihitsy zany zareo eo amin'ny lafiny hoe resaka momba ny pétrole sy ny mine. Le fiara-miasa zany dia iompana bebe kokoa amin'ny échange d'expérience satria zareo manana zay traikefa zay dia échange d'expérience zany atao resaka zareo koa manana le capacité technique amin'ny filière dia zay zany natonga hoe alova atambatra ny hery ahafahana mampandroso amin'ity secteur pétrolier amonty. Ny tsingana manaraka aoriana ty fanaovan-tsony ity raha nambarany Ramatoa Amina Benkadra taloha général-ny ONIM dia ny fametrahana drafitra mamaritra ireo asa tao amin'ny taona 17 sy 2000 isy ireo fifanakalozana eo amin'ny manam-pahaizana ka isy ny fivanianana atao eny Maroc sy eto Madagasikara. Anisan'ny loha hevitra hodiniana ihany koa ny sehampiarina volamena sy ny terre rare.